Ampitsikina indray no anaterako ny arabany tokantraminao amin'izao takariva izao toboko lahy sy toboko vavy manasanao naraka ny vaovao antsika hatramin'ny farany isan'ny hoentina anatin'ny vaovao izao moa mahakasika indrindra ny hevitry ny Andriamatoa Joakim Sisano sy Andriamatoa Ramitana Lamamra mahakasika indrindra ny fanatanterahana fifidianana filoham-pirenena eto amintsika eo ihany koa ny momba ny fanarahan-dia izay ataon'ny zandary an'ireo dahalo any Esira isan'ny ampahafantarina anao ato anatin'izao fampahalalam-baovao izao ihany koa moa ny momba indrindra ny fandraisana antanana an'ireo zaza manana ny aretina antsoina hoe autisme na ny fikorontanana eo amin'ny fivelaran'ny zaza izany. Avy hatrany ary isika dia hiditra ao anatin'ny lafim-baovao ara-politika na nomboantsika n'izao fampahalalam-baovao izao. Androany ary no nandao any Madagasikara ny mpanelanelana avy amin'ny vondrona iraisam-pirenena nandritra ny valan-dresaka izay nataony Andriamatoa Joakim Sisano sy Ramitana Lamamra no nilazany ireto mpanelanelana ireto fa manohana ny fanatontosana ny fifidianana filoham-pirenena mialohan'ny faran'ny taona izao izy ireo. Mitaky ny anatotosana fifidianana filoham-pirenena fihodinana voalohany sy faharoa mialohan'ny faran'ny volana Novambra 2024 ny avy amin'ny vondrona iraisam-pirenena. Ino anisan'ny songadina tao anaty fanambarana izay nataon'ny mpanelanelana vahiny avy amin'ny SADC izay nitarihan'Andriamatoa Joakim Sisano ary ny avy amin'ny vondrona afrikanina izay nitarihan'Andriamatoa Ramitana Lamamra. Nandritra ny fionana ny arahan'ny JICM sy ny senita ny maraina teo no fantatra fa hamoaka tety androm-pifidianana vaovao afaka fotoana foana eo anivon'ny Vomera mahaleo tena misana amin'ny fifidianana. Nosiritan'ny lehibe ny fanelanelana ny SADC ihany koa fa ny vondrona iraisam-pirenena dia vonona nohana ny senita. Saingy miankina tanteraka amin'ny lisitra vaovao ny kandida ho filoham-pirenena izay avoaka amin'ny fitsarana manokana misana amin'ny fifidianana izay vao norafetina ny lalàna vaovao mifehy azy izany. Nous avons eu des entretiens avec la CENIT. La CENIT va bientôt fixer les dates après avoir terminé les consultations qu'ils font avec les Nations Unies, surtout au niveau du siège des Nations Unies. Mais les dates qu'ils vont fixer vise à tenir les élections, c'est-à-dire le deuxième tour jusqu'à la fin du mois de novembre. Et donc c'est une bonne chose, la communauté internationale va maintenant continuer à faire des efforts pour venir en appui à la CENIT, mais tout cela va dépendre, cet appui va dépendre de ce qui va venir de la nouvelle liste électorale, de la nouvelle liste des candidats. Il va être arrêté par la nouvelle cour spéciale qui est en train d'être créée par la loi qui vient d'être promulguée hier par le président de la transition. Nambaran'Andriamatoa Joakim Sisano ihany koa fa na ny filohan'ny tetezamita omaly na ny filohan'ny senita dia samy nampiseho fahavononana anatotosana fifidianana amin'ity taona ity. Ary ny filohan'ny tetezamita manokana hoy izy dia nilaza omaly nandritra ny fionana taminy fa hanao ny fomba rehetra hatateraka ny fifidianana filoham-pirenena mialohan'ny faran'ny taona. Anisan'ny nametrahan'ny mpanao gazety fanontaniana mpanelanelana iraisam-pirenena ihany koa ny mikasika amin'ny fehim-potoana hatramin'ny 1 Jolay izay napetraky ny JICM fa tokony hanatanterahana ireo teboka telo ao anatin'ny drafitra izay natolony ary momba ny sazy. Momba io dia nilaza ny komisaira amin'ny vondrona afrikanina Andriamatoa Ramitana Lamamra fa tsy mbola any amin'ny fanasaziana fa amin'ny tombontsoa amin'ny malagasy ny jeren'ny vondrona iraisam-pirenena. No mari ihany koa fa efa dingana goavana amin'ny fanamboarana ny CES. L'événement que constitue l'adoption, la promulgation de la loi portant réforme, restructuration de la Cour électorale spéciale est un événement très important qui est de nature à déclencher une dynamique qui permettrait à l'ensemble des idées qui ont été échangées
et dont l'aide-mémoire ne fait que synthétiser, que cette dynamique devrait pouvoir se déclencher à la faveur de ce premier point qui est extrêmement important, le point de la réforme de la Cour électorale spéciale. Ny fanambarana CES izay nambarany fa hatongavana amin'ny fanontsinana lisitry ny kandida no sady ahafahana mamerina amin'ny fitokisana amin'ny fitsarana manokana amin'ny sahana amin'ny fifidianana ary hitarika amin'ny fanekena ny voka-pifidianana avokany.